Araka ny fotoanan'ny fanomezana topolasy tokovavy tafaraky etondray tsika katroka tsara ny amin'ny valora ariva manaritra ny araba ary dia manasana ao am-panajany izay anaraka hatramin'ny farany fampalalambo vao eto amin'ny fahitalavitra ma-TV ny tontolon'ny toe-karena ny zava-misy eo anivon'ny fahadiseranana sy ny fitokonana tanterahan'ireo mpiasa mivondrona ao anatin'ilay syndicat Saint-Pido dia ho taterina amintsika ankoatr'izay ny sehatry ny filaminana ny vaovao eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ny lafim-baovao sosialy ihany koa tsy adino mitondra azy amintsika ny santarantsika ny fampalalambo valo dia ny fifandraisana Madagasikara sy ny firenena vahiny sehatra maro no voaresaka tao anatin'ny fihaonan'ny filoha malagasy Andriamatoa Rajoelina Ramampianina sy ny filoha frantsay Andriamatoa Emmanuel Macron maly midika izany fa misy ny famatoram-piarahamiasa eo amin'ny firenena roa tonta sehatra maro no nasiteny raha tsy ilasintsika fa tsy ny tontolon'ny toe-karena sy ny sehatry ny diplomasia. Fiainana manokana narahina atrikasa no tanterahiny filoha Rajoelina Ramampianina tao Paris raha niraisin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron tena nomaly tao amin'ny lapan'ny Élysée. Ny fanamafisana ny fifandraisan'ny firenena malagasy sy ny firenena frantsay no mibahatoerana teto na ny lafin'ny ara-toe-karena na ny lafin'ny ara-diplomatika. Ao ihany koa ny fiaraha-mijery ireo fanamby raisam-pirenena raha tsy tena fa tsy ny lafin'ny tontolo iainana sy ny sehatry ny angovo azo avozona. Ny fihaonana tamin'ny filoha frantsay aloha dia fihaonana voalohany izay ny fanaovanay taorinany nalany azo filohan'ny Repoblika Frantsay ka dia fotoana moa izany tsy maintsy ny fampiarabanay niarabako azy amin'izany fahalaniny izany ary fotoana ihany koa izay nanaovanay jeritodika ny fiarahamiasa eo amin'ny Frantsa sy Madagasikara izany fantatra moa fa efa ela izany fiarahamiasa izany fa dia fotoana foana ny tahaka izao ametrahany ambony latabatra izany izay tokony ifampiresahana ampandrosoana ny firenena roa tonta amin'ny tandrifiny azy avy ary indrindrindra namafisana ny fiarahamiasa amin'ny firenena roa tonta. Voaresaka ihany koa tao anatin'ny fihaonana teo amin'ny filoham-pirenena roa tonta ny momba ny nosy malagasy na ny Îles Éparses izay anisany nampifanolana ny firenena roa tonta eo amin'ny lafin'ny diplomatika. Tsy maintsy voaresaka ny mikasika ny Îles Éparses filoham-pirenena malagasy angehtsy manao hoe mandinika dia miemitra dia tahaka izany amin'ireny dossier ireny fa ireny zavatra efa napetraka teo ambony latabatra ireny ka ao anatin'ilay fitohizan'ny asa-panjakana sy ny raha-panjakana hoe continuité de l'État dia mbola anisany eo ambony ny latabatry ny fifampitiniana izy ireny ka dia anisany horesahana hotohizana midinika mahakasika an'izy iny efa eo izany ny finiavany roa tonta izay androso ifampidinika amin'izy iny. Marina fa anisan'ny firenena manana fifandraisana ara-toe-karena, ara-kolotsaina ary ara-tafika Madagasikara la Frantsa. Mpikambana ao anatin'ny vondron'ny tanàna amin'ny teny frantsay izay Madagasikara no filohany koa la Frantsa ary mbola mivondrona ihany koa ao anatin'ny voameran'ny ranomasimbe indiana na ny COI. Ny filoha malagasy izay filoha afrikana fahatelo no raisin'ny Emmanuel Macron taoriny nalany azy ho filoham-pirenena frantsay tamin'ny volana May lasa teo.